Itombo ao anatsika lalandavana ry havana ny fiadanana sy ny fahasoavana ary ny famindrampo avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Alahady farany amin'ny volana Aprily, alahady araky ny fanolorana nataon'ny mpitarika hitondrantsika mambavaka ny toby mpanarenana zaza santsika Fjkm ary falitsika eo anatrehan'ny tompo eto amin'izao fitandremana izao ny amin'ny famaranana ny jobily 520 taona ny antoko-pihira Toriteny Fitiavana. Koa dia miarahaba antsika rehetra tojo izany fotoam-pahasoavana, fotoam-pifaliana lehibe izany manona manokana ny fiadanan'ny tompo ho an'ny antoko-pihira Toriteny Fitiavana na ny mainty milaly na ny amperina azy. Ny teny faneva izay nentina makivaky ny taon-jobily Salamo 220 andiny 220 no ny amin'ny mahafamaranana ny fotoan-jobily no angalana ny afatr'Andriamanitra ary dia ny fanahin'ny tompo mbola ampitombo antsika anatin'izao toriteny izao. Salamo 220 ny andiny 220 raha mety ny Toriteny Fitiavana dia mba tononina tsy enjery zany. Hitory tsika rehetra merin'izany amin'ny anaran'ny tompo manao hoe hitory ny anaranao amin'ny rahalahiko aho eo amin'ny fiangonana no hiterako anao. Amen. Rehefa nanaraka ny vakiteny ao amin'ny perikopa isika na ny testameta taloha na ny filazantsara na ny epistily dia mahita fa izany soratra masina izany dia nitarika antsika handeha lavitra, eritreritra lavidavitra kokoa fa tsy izay androany ihany. Raha ho an'i Daniela dia miteny izy eo am-pamarana 7:10 manao hoe amin'ny anaran'ny tompo mandihany ianao mandra-piavin'ny farany fa hitsahatra ianao ka hitsangana ao amin'ny anjaranao amin'ny andro farany. Ho an'i Jaona antsoavo tamin'ny Petera mametraka didy aman'andraikitra hamana ny ondry mbola misy andraikitra miandry fa tsy hoe mifarana teo amin'ny nahitanan'i Jesosy nitsangana tamin'ny maty natsapana ny herin'i Jesosy nitsangana tamin'ny maty ilay fiainana fa mbola misy adidy apetraka. Ao amin'ny Korintiana dia mampisaintsaina antsika ny hoe izao ny ety an-tany fa misy ny fahatanterana any an-danitra dia ny fananana vatana ara-panahy. Fa amin'izany dia lavitra na fitariana antsika eritreritra ny lavidavitra miaraka amin'Andriamanitra izany no hijanona antsika kely atao anatin'ity famaranana ny taon-jobily ity. Taon-jobily mantsy ry havana dia karazana fiatoana kely, fangalana aina, fangalana bana azahoana manohy hatrany hatrany ny lalana eo ambany fitarian'i Jesosy mamakivaky izao fiainana izao ho amin'ny mandrakizay. Fiatoana kely. Fa ao amin'ny jobily koa dia misy hevitra famelan-keloka, famelana ny lasa tsy nety rehetra, fialana amin'ny fatorana. Izany hevitra ao anatin'ny jobily avokoa. Ary ny jobily araky ny lazaina teo ihany rehefa vita ny fakanabahana dia fanaovana fiangana vaovao, fandraisana fiangana vaovao. Navela ny ratsy afaka ny fatorana nakabahana kely ary manao ainga vaovao indray, misy fiangana vaovao. Ary ny antoko-pihira Toriteny Fitiavana dia nametraka ho teny fanevany hoe Salamo 220 andiny 220 hitory ny anaranao amin'ny rahalahiko aho eo amin'ny fiangonana no hiderako anao. Hanao ainga vaovao hitory amin'ny rahalahy ary hidera
eo anivon'ny fiangonana. Voady zany. Voady ao anatin'ny taonjobily, fikasana tsara ao anatin'ny taonjobily, fiangana vaovao indray. Izao salamo faharoa amby roapolo zao ry havana dia mizara roa mazava tsara. Ny anjelin'ny voalohany hatramin'ny faharaiky amby roapolo dia hitan'san'ny mpanao salamo fangiry firiana sy fanaintainana. Ary tena mitanana mafy ny mpanao salamo ao amin'izany andinin'ny voalohany hatramin'ny faharaiky amby roapolo zany. Voatonony ao mbaky mifanaintaina ny taolany, ny herin'ny fahavalo. Ao amin'ny andinin'ny faharoa amby roapolo hatramin'ny farany dia fahavelomana. Ahitana taratra fanantenana ary fahavelomana misy fikasana. Lay vao avy ny taraina, lay vao avy ny aina fangiry firiana, dia indro maneho ny fahavelomana. Misy fanantenana omban'ny fikasana. Velona, manantena ary manana fikasana. Eo amin'ny andinin'ny faharoa amby roapolo indrindra ny manomboka izany. Fahatarafana fahavelomana ombam-panantenana sy fikasana izany. Itory ny anaranao amin'ny rahalako aho eo amin'ny fiangonana no hiderako anao. Izay horatsika ry havana dia ny voambolana hoe rahalako. Milaza fiaina mpianakaviana vaovao. Fahavelomana ao anatina fianakaviana vaovao. Ny horatsika faharoa dia ny hoe fiderana. Eo amin'ny fiangonana no hiderako anao. Fiderana vaovao. Hitory ny anaranao amin'ny rahalako aho. Miditra amin'ny fahavelomana vaovao. Lay nandalo fanaintaina sy fangiry firiana sy ny taraina, ary dia maneho zany fahavelomana izany ao anatin'ny firalahiana, ao anatin'ny fianakaviana vaovao. Mandray ny mpiarabelona aminy, ny mpiray tanindrazana aminy, izay alorana ny tononkirany salamo, ho toy ny rahalahy ny mpanao salamo eto. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, voalaza teo koa fa ny jobily dia fifamelana, famelan-keloka. Tsy hoe famelan-keloka avy hatrany amin'ny mpiarabelona aminao, fa ianao mihitsy navelan'Andriamanitra heloka, ary vokatra ny famelan-keloka iainanao isan'andro amin'Andriamanitra dia mamela ny heloko ny hafa ianao. Taonjobily dia mampiditra antsika ao amin'ny fiainana mpianakaviana vaovao, fiainana mpirahalahy, ny mpiraitapo. Jobily vita famelan-keloka, mihoatra noho ny fiombonan'ny mpirahalahy iraitapo, mihoatra noho ny fiombonan'ny mpirahavavy na ny mpianadahy na ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Ny fiombonana ampirahalahy iny ny vita fihavanana, famelan-keloka. Hoy Jesoa rehefa nitsangana tamin'ny maty izy ao amin'ny Jaona 20:17 amin'ny anaran'ny Tompo, mandihana mankany amin'ny rahalahiko ka lazao aminy hoe mankany amin'ny rainareo sy ny raiko aho. Rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesoa dia naniraka hoe lazao amin'ny rahalahiko fa mankany amin'ny raiko sy ny rainareo aho. Lay fahavelomana vaovao dia mametraka fihavanana vaovao, rom-pihavanana vaovao, mametraka antsika ao anaty fianakaviana vaovao, vita jobily, famelan-keloka. Hoy ny mpandinika anankiray, izaho tsy nifidy ho zokin'ny zandriko, ary ianao tsy nifidy ho zandrin'ny zokinao. Miditra ao anatin'ny ankonana fotsiny ao teraka, dia iny fa zandrin'ny zokinao, zokin'ny zandrinao. Izaho tsy nifidy ho zanaky ny ray aman-dreniko, izaho tsy nifidy ho rahavavin'ny rahavaviko, ianao tsy nifidy ho raitapo amin'ny raitapo aminao. Fa mifankatia isika
any anisana ankonana any fa ianao dia nifidy hoe hiditra n'io varavaran'ny fiangonana io mba ho isan'ny fiangonan'Andriamanitra raha tsy ilaza afa-tsy hoe eto amin'ity fitandremana ity ihany. Ianao dia nisafidy hoe anao taniketsa, anao antokopira, santany fitiavana, nifidy ianao ary ao anatin'izany fifidiananao izany no akotsarona fa miditra ao anatin'ny fianakaviana vaovao ianao. Raitapo ao amin'ny taniketsa, raitapo ao amin'ny santany fitiavana. Zao jobily zao ry havana dia ampetraetana antsika hoe safidiko safidinao, niditra ao amin'ny fahavelomana vaovao, misy ankonana vaovao, fiainam-pianakaviana vaovao, hitory ny anaranao amin'ny rahalahy koa. Miditra eto am-piangonana isika tsy hitokatoka-monina na hiavakavaka any amin'ny sampana misy atsika. Miditra eto am-piangonana isika tsy hoe hamefy ny manodidina atsika ka izahay reto ihany, tsia fa miditra eto isika rehetra izao fianakaviana vaovao. Tsy ny santany fitiavana ihany no mamarana ny jobily, fa isika dia miompo am-panahy amin'izany famarana jobily izany, mamela ny tsy nety tany aloha ary tena miaina ao anatin'ny firalahiana, ankonana Andriamanitra, ankonan'Andriamanitra ao anatin'ny fahavitan'ny jobily. Iray tapo isika, iray tapo izy ianao, iray tapo ianao sy izy. Ataovy voamarika mihitsy hoe vita ny jobily, tavelany ny tsy nety rehetra, voavelany eloka ary fianam-pianakaviana vaovao no iainantsika fiangonana, no iainana ao anatin'ny santany fitiavana, no iainana any amin'ny isa-tokantrano any, ento any amin'ny isa-tokantrano. Ilay famaranana jobily miantso atsika ao amin'ny fiainam-pianakaviana velomin'ny tompo nitsangana tamin'ny maty, fiainam-pianakaviana misy olona vaovao, fiainam-pianakaviana vaovao. Ny faharoa ry havana dia fiderana vaovao. Fiderana vaovao. Eo amin'ny fiangonana no hiderako anao. Raha vao miteny hoe fiderana isika dia tsy maintsy milatsaka ambanin'ilay teraina. Ianao aloha tena nahavita azy, dikan'izany manaiky ianao hietry, miaiky ianao fa nahavita izay terainao, ary ny mideran'Andriamanitra dia izany tokoa. Fiderana ry havana dia tsy hain'izay rehetra mihevitra ho mahery, fa anjaran'izay mahatsiaro famalemy. Ny fiderana dia tsy vitan'ny olona mpiavonavina, fa hainy manetry tena. Izay ilay fiderana vaovao. Fiderana tena mahay mametraka an'Andriamanitra, ilay tompony fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany, izay ny tena fiderana. Ary avaoziny izany amin'izao famaranana jobily izao. Ny tena fiderana dia ianao mametraka an'Andriamanitra, mbola ambony no izay heverinao ho toerana ambony rehetra. Ianao manetry tena ka manaiky isandratan'ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'izay rehetra ataonao. Fiderana dia miteraka hery, mampandositra ny fahavalo. Ny fiderana dia miteraka hery, mampandositra ny fahavalo. Raha miteny teny faneva hoe eo amin'ny fiangonana hiderako anao, dia efa misy fahavalo manao taridositra any. Tandremo sao diso fahavalo, fa satana ny fahavalontsika. Vao misokatra ny vavantsika hideran'Andriamanitra, amin'ny fiderana vaovao mametraka an'Andriamanitra amin'ny toerana ambony dia ambony, dia mandositra ny fahavalon'Andriamanitra. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo, indraindray isika miditra aty am-piangonana dia manao hira fiderana, ny hira fanampy ny 7-10, mihira firam-baovao. Fa ny eo ihany ny eo. Tsy tafakatra ambony Andriamanitra, ianao mitady haka ny toerany. Indraindray isika dia mihira aty am-piangonana,
manao hira fiderana fa akarina ho avy ny feonao dia takona ny feon'Andriamanitra. Ny fiderana vita jobily dia fiderana vaovao. Ahafahantsika tena mametraka an'Andriamanitra eo amin'ny toerany, avo ambony no ny ambony rehetra. Izany ny fiderana vaovao ry havana ataontsika eto amin'ny fiangonana. Itory ny anaranao amin'ny rahalako eo amin'ny fiangonana no hiderako anao. Havaozy ny fiainam-pianakaviana mba hompy rahalahy ao amin'ny tompo isika vita jobily. Havaozy ny fiderantsika an'Andriamanitra mba ho fiderana mametraka ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny tokony ho izy, mametraka ny toeran'Andriamanitra amin'ny ambony dia ambony. Fikasana jobily ho an'ny antoko-pihira Toriteny Fitiavana ry havana ny hoe itory ny anaranao amin'ny rahalako aho, eo amin'ny fiangonana no hiderako anao. Fikasana jobily ny hanavao ny varavarana ery anoloana ery. Samy fikasana zany. Atraizany tratrany amin'ny Salamy 2:2 atraiza ny tonga antsika fiangonana ny amin'ny fotodrafitrasa. Ijanonao fikasana ve? Makabahana kely isika manohy mba havita hatramin'ny farany. Makabahana kely isika manao ainga vaovao, miaina ao anatin'ny fiarahamonina vaovao ary manao fiderana vaovao. Ny jobily vita ndia isika hiara-hianga amin'ny fiombonana, hiara-hianga hideran'Andriamanitra amin'ny tanjona vaovao indray. Fa ianao koa, isika tsirairay avy manandrama ary mikaroa andin-tsoratra masina anankiray hanaovanao fiangana vaovao. Vita ny jobily Toriteny Fitiavana, ianao mba manangana teny faneva entinao mamakivaky hatramin'ny farany an'izao lalam-panimpona izao. Makabahana kely any atokantrano any, inona ry tompo ny teny hitarianao aho tahaka ny an'i Daniel mandihana mandra-pahatonga ny farany. Ho avy handray ny anjara anao ianao. Fiangana vaovao, fianakaviana vaovao, fiderana vaovao. Raiso ho famarana ny jobilinao vita zay ny makabahana mandihana indray. Mbola lavitra ny lalantsika hatrany amin'ny mandrakizay eo ambany fitarian'i Jesosy. Amen.